La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Le pack Gold incluant l'Internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandaharam-potoanan'ny Papa François mandritra ny fitsidiany any Madagasikara. Ny fahaenina ny volana septambra izao izy no hiadona eto Madagasikara. Totosa androany nitatrina ampahibe-maso ny fankakevitra isam-paritra momba ny fanitsinan lalàna ifeny serasera eto Madagasikara. Teboka 5 lehibe no nisongadina tamin'izany. Mitetina 470 tapitrisa dolara ny volana tanterahana ny tetikasa projet d'aménagement de corridor et de facilitation du commerce. Ao anatin'ny tetikasa ihany koa ny fotodrafitrasa mpampandrosoana maro apetraka hanatsarana ny sosialim-bahoaka. Miova manaraka ny vanim-potoana ny fifindramonina teto Madagasikara. Mizara vanim-potoana roa mazavatsara izany raha ny fanazavana mahakasika izay fivoarana izay. Finaritra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV kaminasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia mivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandaharam-potoanan'ny Papa François mandritra ny fitsidiana ny Madagasikara. Ny fahaenina ny volana septambra izao izy no higadina eto amintsika. Henri Florian. Araka ny fahafantatriny rehetra ho avy hitsidika ny Madagasikara ny Papa François ny fahaenina hatramin'ny fahafolo ny volana septambra ho avy izao. Nanambara amin'ny fomba ofisialy ireo fandaharam-potoana amin'ny famangen'ny Papa ity ny teo anivon'ny fiangonana katolika androany niaraka tamin'ilay solon-tenam-panjakana avy amin'ny fiadidina ny repoblika. Ho tonga ny fahaenina ny volana septambra zany ny paparay masina avy any Maputo zany ny fiaramanidina mitondra azy miala amin'ny 12 sy amin'ny ray latsaka fahatelony. Dia amin'ny sabotsy fahavalon'ny septambra kosa fa amin'ny 7 sy sasany tsy diso izy no migadona eny Avoloha raisiny filoham-pirenena eo. Rehefa vita zany dia mizotra makany amin'ny kary fionana amin'ny eveka izay atao manokana ihany koa aseho amin'ny fahitalavitra ihany aloha amin'ny voalohany fa ny fionany amin'ny eveka moa dia tsy maintsy amin'ny privé ihany zany. Enina latsaka fahatelony zany no tonga aty somanak'izay ny cortège mba anatanterana ilay fionana lehibe amin'ireo tanora. Hatray ny alahady maraina dia tonga dia mariko ny fahatongavana ny somanak'izay amin'ny 7 sasany zany no migadona eo somanak'izay ny paparay masina ka rehefa aorinan'izay indray dia miainga makany Akamasoa araky ny voalaza amin'ny nonce apostolika teo amin'ny 3 zany no tonga eny Akamasoa. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny famangin'ny Papa François izao indrindra fa ho an'ireo mpino katolika. Fandaharam-potoana maro araka izany no tanterahana mandritra ity fitsidiana ataon'ny Papa François ny Madagasikara ity. Raha ny fanazavana hatrany hoentitra tanteraka ny fitandrona ny filaminana mandritra ny fotoana izay antsoroan'ireo mpitandro filaminana eto amintsika. Fa ankoatra izay, raha ny taremarika avy eo anivon'ny sampandraharaha misana ny serasera eo anivon'ny fiadidina ny repoblika, mpanao gazety manodidina ny 400 vahiny sy avy eto an-toerana no ampita ny vaovao amin'izao fahatongavan'ny Papa François hitsidika ny Madagasikara ity. Fatotosa androany tatitra ampahibe-maso ny fankakevitra isam-paritra momba ny fanitsiana ny lalàna ifeny serasera eto Madagasikara. Teboka 5 lehibe no nisongadina tao anatin'izany. Yves Richard. Tontosandroany ny tatitra ampahibe-maso ny atrikasa fakan-kevitra isam-paritra tamin'ireo mpisehatra amin'ny gazety sy ano manjery momba ny fanitsiana ny lalàna mifeny serasera eto Madagasikara. Teboka 5 lehibe ny voakasika anatin'izany ka isan'ny nisongadina ny fanomezan-danja ny asa fanaovan-gazety anatina tambazotra ny serasera na ny presse en ligne ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny fiofanana samihafa
ny fidirana anatin'ny TNT sy ny fanatsarana ny firafitry ny ANRCM. Nomena fahefana ihany koa ilay ANRCM, izany hoe nomena fahefana feno hitantanana ny resaka exploitation ny resaka fanokafana hainao manjery sy ny exploitation an'izay fanokafana exploitation an'izay hainao manjery zay. Dia rehefa nomena fahefana izy dia tsy ny ministera intsony no manara-maso ny didy amam-panapahana raisiny fa mitovy amin'ny LEGM hoe ny fini fitsarana amin'ny sanany ady atao amin'ny fanjakana, hoe contrôle de légalité no atao fa tsy contrôle d'opportunité ataon'ny ministera amin'ny sanana miserasera. Nampanantena ny ady hatramin'ny farany tsy hanovana ny voarakitra anatin'ity volavola amin'ny mpanitsiana. Lalàna feno serasera eto Madagasikara ity ministra tompon'andraikitra, indrindra mandritra ny fandalovan'izany anivon'ny governemanta sy ny fahefana mpanao lalàna. Tsy izay mihitsy ny sanatria andeha hanao akan-dasitra ka hafa ny zavatra iarahantsika manapaka sy iarahantsika mamoaka eto anatin'ity tatitra androantsika dia ho hafa sanatria ny volavolan-dalàna hivoaka eny anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta na eny anivon'ny filan-kevitry ny ministra ary vao maika aloza hoe ho hafa ny lalàna mbola mena eny amin'ny antenimieram-pirenena sy antenimieram-olona. Tiako ny manamarika eto androany ny fahavonona ny fahefana-panatanteraka mamerina ny fahalalàna iteny izay nigiazana tamin'izany fotoana izany ary tsingana lehibe loatra ny fanekeny ny fisisahan'ny fanjakana amin'ny lavitry ny mpanao gazety. Natolotra ny ministra tompon'andraikitra androany ny volavola mpanitsina ny lalàna ifeny serasera eto Madagasikara taorian'ny fanaovana tatitra amin'ny Pahibe Maso Tetsanosy. Atolotra ny governemanta anaty fotoana fohy izany ao arian'izay ary heverina hodiniana solanina anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena ny volana Oktobra ho avy izao. Fafeno raika amby roapolo amby zato sy arivo androany nihetsika nataon'ny MLE na ny Mouvement pour la Liberté d'Expression noentiny nanoerana ny fampandaniana amboletra ny lalàna ny feny serasera nataon'ny fitondrana hery rajonary mampianina. Arahoarin'ny Antsipriany makasika izay rary sona andry. Ny taona 2024 dia anisan'ny volavolan-dalàna feno fifandraisana ny arahan'ny mpanao gazety sy ny sampandrarahany firenena mikambana PNUD ny UNESCO natolotra ny governemanta notaria amin'ny praiminisitra solonandrasana Olivier hoentina olanina eny amin'ny antenimieram-pirenena anoloana ny lalàna fehizoro 4.7 tsipika ohatra 4.7 volan-dalàna feno fifandraisana izay efa novolavolainy ny mpanao gazety sy ireo mpisehatra fifandraisana ary ireo mpiara-miombonantoka vahiny amin'ny politoanany maro nanerana ny faritra maro teto Madagasikara. Rehefa nahatsapa ny mpanao gazety fa marobe ireo andiny novainy governemanta tamin'ilay volavolan-dalàna feno fifandraisana tonga teny amin'ny antenimieram-pirenena dia niezaka nangataka ny mangarahara sy fifampiresahana ny mpanao gazety saingy tsy nisy ny aino. Nanao letrezana hatrany anefa ny governemanta tamin'izany fotoana izany ka solombavam-bahoaka miisa 8.10 monja tamin'ireo solombavam-bahoaka miisa 1.50 no nandany voalohany lalàna ifeny fifandraisana. Nanoloan'izany dia teraka ny hetsika MLE, Mouvement pour la Liberté de l'Expression, ny fa 4.10 Jona 2022 dia anisan'ny fionana teo amin'ireo mpikambana MLE nandefa taratasy nasiana sonia marobe nangataka ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna tamin'izany fotoana izany ifampidinika mialohany tena ampiarany ity lalàna ifeny fifandraisany ity. Tsy ny raharaha io fangatahana io anefa ny tompo-pahefana tamin'izany fotoana izany fa ny fa 5.10 Jona 2022 dia nolaniny olona ilay volavolan-dalàna avy amin'ny governemanta notaria amin'ny praiminisitra solonandrasana Olivier. Ny fa 7.10 Jona dia nanao fanambarany ireo mpiara-miombonantoka vahiny. Ny antsony tokony isian'ny fifampiresahana eo amin'ny fitondrana malagasy tamin'izany fotoana sy ny mpanao gazety andaniny satria noverina izy ireo fa zava-dehibe loatra amin'ny fampanjakana ny demokrasia ny lalàna amin'ny feny fifandraisana ao amina fireneny iray. Ny alakamisy 3 Jona 2022 dia ny fagnome fotoana manoloana ny tsangabato natokana ho an'ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety ireo mpanao gazety mpikambana tao amin'ny MLE ary nanao diabe ny azo ny lapan'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza mba haneho ny heviny amin'ireo solombavam-bahoaka. Na dia nisy aza ny fandraisan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Rakotomamonjy Jean-Max ny solotena mpikambana MLE tamin'izany dia tsy nihevitra ny ampiditra ireo andinin-dalàna heverin'ny mpanao gazety ho fanatsarana ny lalàna ifeny fifandraisana ny mpitondra tamin'izany. Nanolotra memorandum ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny mpikambana MLE tamin'ny fotoana io mirakitra ireo andinin-dalàna tokony ahiditra ao anatin'ny lalàna vaovao. Ireo andinin-dalàna tokony hovaina na esorinao izay hiteraka sakana ho amin'ny fahafana amin'ny teny sy maneho hevitra. Rehefa avy ny fampidinika tamin'ireo tompona hainao manjery sy gazety ny mpikambana tao amin'ny MLE
dia tapaka fa isan'ny marika manokana atao eny amin'ny gazety sy fahita lavitra ho fanoheran'ity lalàna ifeny fifandraisana anaovan'ny mpitondra letrezana ka tsy maintsy hampiarina eto Madagasikara. Teraka tamin'io fioanan'io ihany koa fa ny voalohany volana Jolay 2012 dia natomboka ny radio miara-manonja. Navenina nodiniana teny amin'ny anteny mera-pirenena ilay volavolan-dalàna, saingy tsy nasiana fanovanana dia ny andiny iray aza. Ka ny alimben'ny faha-7 Jolay 2012 dia solombavambahoaka misa 80 no nandany lalàna ifeny serasera teto Madagasikara. Teraka teo ny lalàna Vaovao 2012 tsipika oatra 720 izay ifeny fifandraisana eto Madagasikara. Nanoloan'izany letrezana nataon'ny fitondrana rajaona ary mampianina hery zany, dia nanapa-kevitra ny anatotosa diabe ho fanehoana ny fandevenana ny fahafahana amin'ny teny sy maneho hevitra eto Madagasikara ny MLE ny faha 12 Jolay 2012. Saingy nosakanana sy nampiasana hery famoretana tamin'ny alalan'ireo mpitandro ny filaminana ny tsy hatotosa io hetsika ho fanehoana ny fandevenana ny fahafahan'io. Nanomboka ny faha 3 Aogositra 2012 dia nanao hetsika fanehoana ny tsy fankatoavana ity lalàna ife ny fifandraisana n'olaniana teny amin'ny anteny mera-pirenena. Nanoloana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tetsy Ambodany mpikambany MLE, saingy namoaka didy ihany ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana nitondra ny laharana 30 tsipika ACC-D3 tamin'ny faha 12 Aogositra 2012. Nilaza fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny lalàna 2012 tsipika oatra 720 mifeny fifandraisana eto Madagasikara. Andro vitsy monja tao aorian'io dia navoaka ny filoham-pirenena rajaona ary mampianina hery anakery ity lalàna letrezana ifeny fifandraisana eto Madagasikara ity. Fa efa voaparitaka manerana nosy ankehitriny ireo laza adina hiatrehan'ny mpianatra ny fanadinana CPE raha ny fanazavan'ny minisitra tompona ndraiky tamin'ity androany ity. No mafisina ihany koa fa hivoaka amin'ity herinandro toy ny tety androm-pampianarana 2020 sy 2024. Efa voaparitaka manerana nosy ankehitriny ireo laza adina hiatrehan'ny mpianatra ny fanadinana CPE. Io no fantatra nandritry ny fionam-be ny arahan'ny ministra ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa niaraka tamin'ireo talim-paritra 2020 eto Madagasikara androany. Raha ny antotanisa avy ao anivon'ity ministera ity, raha ho an'ny fanadinana CPE, mpianatra miisa 7,774 hetsy no voasoratra anarana raha toa ka 7,720 ireo ivitoeram-panadinana manerana ny nosy, 7,730 ireo ivitoerana anaovana ny fitsarana manerana ny nosy, raha 7,730 ny efitrano mpanadinana ary miisa 2,20 ireo manana trapa-hasemalana hiatrika ny fanadinana CPE izay. Raha ho an'ny fanadinana BEPC indraiky kosa, mpianatra miisa 223 hetsy no voasoratra anarana, raha ny 7,735 hetsy ny option A, ary 7,720 sy 9 hetsy kosa ny option B. 4,30 ireo ivitoeram-panadinana manerana ny nosy, 7,90 ireo ivitoerana anaovana amin'ny fitsarana, miisa 4,90 sy 920 ny efitrano-panadinana, ary miisa 5,20 ireo manana trapa-hasemalana hiatrika ny fanadinana ary 17 kosa ireo mpiadina vahiny. Ao anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara, nisy ihany koa ireo jeritotika ny asa vita sy ny fijerena ny anatsarana ny ho avy nandritra ity fionan'ity. Fanomanana ny fanadinam-panjakana. Efa voaparitaka ny taratasy-panadinana rehetra na sujet d'examen efa samy tonga any amin'ny draine rehetrarehetra ary efa betsaka ny Cisco efa nahazo izany any am-pelatanana izay napetraka eny amin'ny gendarmerie misy eny amin'ny polisy arakaraka ny zavamisy. Fa ny tena atao zany ny lamina hahatonga ny fanadinana ny lazadina tonga ny amin'ny foibe-panadinana rehetra ary handeha araka ny tokony ho izy, tsy misy tomika ny fanadinana CPE sy ny BPC ary ny baccalauréat. Araka amin'ny vina napetraky ny filoha izay ho tanterana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, isy ny fanorenana foto-drafitrasa maro manerana ny nosy, toy ny EPP manara-penitra, ny fanorenana CEG sy ny lycée, ary ny centre agricole sy ny maro hafa raha ny fanazavana trany.
no mamafisy ny ministry ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ihany koa fa efa ampikarakarana ny tamikaraman'ireo mpampianatra ny ministera amin'izao fotoana izao ary evoaka amin'ity herinandro ity ny tety-andro mpampianarana 2024. Ny fandoavana ny subvention na tamikaraman'ny mpampianatra FRAM dia manao tatitra sy fijerena ny olana ny zavamisy saika efa voaloha aby ny subvention FRAM ampahan'ny vitsikely 4e sy 5e bimestre angamba 6 eny amin'ny contrôle financier any amin'ny faritra no mandray andraikitra amin'izay dia vita ny fandoavana ny subvention ny FRAM. Io zany araky ny fangatahany ray aman-dreny sy ny maroanisa ny amerenana azy amin'ny teo aloha zany hoe miditra oktobra ary mifarana amin'ny volana jolay. Ivoaka amin'ity herinandro ity zany ny calendrier officiel izay hoavoaka ara-panjakana ary hoaparitaka manerana ny nosy dia fa vonina andray an-tanana izay ato anivon'ny ministera sy ny ratsa-mangaika rehetra manerana ny nosy koa mampiomana ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpianatra hiatrika izay fidirana amin'ny volana oktobra. Hotanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovan'ny Kolo TV FM ihany ny famohan'ny ministera ny tety-andro mpampianarana izay ivoaka amin'ity herinandro ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitetina 420 tapitrisa dolara ny volana tanterana tetikasa projet d'aménagement de corridor et de facilitation du commerce tafiditra ao anatin'ny tetikasa ihany koa ny fotodrafitrasa mpampandrosoana maro hananatsarana ny sosialim-bahoaka. Yves Richard. Asa goavana sy maro lafo toy ny fanamboaran-dalana sy tetezana no tanterahana eto Madagasikara anatin'ny tetikasa PAC FC na ny projet d'aménagement de corridor et de facilitation du commerce mitetina 420 tapitrisa dolara no anaovana ny asa ka isan'ny voakasika mivantana ny RN9 manomboka eo analamsampy miazo any manja mirevy 820 kilometatra sy ny RN12A. Any amin'ny RN12A kosa à Fort Dauphin ibakika 220 kilometatra ary Masianaka Farendrano 30 kilometatra dia ao anatin'ireo koa misy ouvrage eny anelanelany eny marihana fa lalana farak'izay manara-penitra no amboarintsika mirefy ranomazatratsika 1 metatra ny sakan'ny lalana dia miezakitsika ho tonga hatrany amin'ny 7 metatra rehefa libéré tsara ny emprise rehefa arakaraky ny agglomération zany. Ankoatra ny fanamboaran-dalana, fotodrafitrasa mpampandrosoana maro no hatsangana anatin'ny tetikasa PAC FC. Raha tafiditra anatin'izany ny fanamboarana ny tsenana Tanimeva sy ny fanavaozana ny toeram-pitsaboana ao Ankiliabo ho an'ny commune manodidina ny RN9, fananganana fotodrafitrasa fampidirana rano fisotro madio sy tsena lehibe 3 no voarakitra anatin'ny tetikasa ho an'ny commune manodidina ny RN12A. Ankoatra ny famoronana asa ho an'ny mponina manodidina, anatsara ny famoaham-bokatra sy ny fifandraisana ara-barotra ihany koa ny tetikasa. Le projet zany dia miteraka création d'emploi izany hoe misy 45 000 homme jour izay 500 dia ho an'ny vehivavy. No ilay fisian'ilay hoe facilitation de commerce dia ilay projet zany ampitombo ny fifandraisantsika amin'ny COMESA, NEPAD, OIC ary ny SADEC. Izany hoe misy an'ilay ataontsika hoe chaîne de valeur miainga avy any amin'ny mpamokatra dia makany amin'ny exportateur dia makany amin'ny COMESA. Isan'ny aran'ny farimbona tamin'ny fanjakana malagasy tamin'ny famatsim-bola ny tetikasa PAC FC ny prefad izay nanome vola 2,30 tapitrisa dolara, ny prefat 2,7 tapitrisa dolara, ny fad 5,70 tapitrisa dolara ary farany vondriny Europeanina ka ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenina sy ny asa vavety no anatanteraka ity asa izay haritra 5 taona ity. Fanena hatrany amin'ny 700 ny vokatra lavanilina tany amin'ny faritra Savata amin'ny ity taom-piotazana 2022 ity. Vokany tafiakatra manodidina ny 2 hetsy ariary ny kilaon'ny lavanilina maitso. Miantarandriana. Mahatratratra amin'ny 700 ny fiainan'ny vokatry ny lavanilina tamin'ity taona ity.
Isan'ny anton'izay ny resaka toetry ny andro raha ny fanazavana. Vokany, nanomboka tamin'ny taom-piotazana tafiakatra manodidina andro hetsy ariary ny vanila reklao. Miena 30-40% amin'ity taona ity. Satria floraison misy no kely. Koa mety miantony mampakatra amin'ny prix io. Satria kely le production dia ohatry fandromana le izy. Tena zany hoe azo lazaina azo sapain-tanana raha miresaka amin'ny tatsapamokatra ianao miteny izy hoe tamin'ny taona rasa nazo 100 kilao. Tamin'ity miena 20 kilao. Miena 70 kilao samy manana ny azo atao daholo. Ny vidiny teto an-toerana tamin'ny taona lasa 750 000 francs. 750 000 tsy lazaky ny 1 million de francs. Ankoatra fihinany vidiny io, ny hena ihany koa ny kalitaon'izany. Izany hoe raha toka rehefa haingo fitoka hatramin'ny roa mahery ny taux de vanilline ao aminy, ny amin'ity indray mitoraka kosa vinavinaina ho raika hatramin'ny rehefa haingo enisy 100 izany. Raha oharina tamin'ny herintaona ny kalitao, tamin'ny taona lasa tsara kokoa. Ny mahatonga an'izay le floraison, hoe le voany, le fleur, dia tena mivelatra be, le très élargi. Natomboka tany amin'ny any izy dia taty amin'ny novambra izy vao tena nisy le pic. Ka le izy novambra taraiky be zany le pic. Toetr'andro tena voajanahary le izy. Mahatonga le kalitao satria tsy mahandro le olona ny miandry le date d'ouverture officielle. Ny fitrakan'izay dia amin'izao fotoana moa iarana mahafantatra mety vidy any ivelana dia mitaky ny fividinan'ny prix fa lafo loatra. Ny resapirenena amin'izao mitaky $350,000 ny kilao masaka. Ny taloha izy tamin'ny taona rasa izy 400-450. Ratsahivina Madagasikara no mitana laharany voalohany amin'ny famokarana lavanila maneran-tany araka ny antotanisa avy amin'ny PMV na ny plateforme nationale de la vanille. Manodidina ny 500 taona isan-taona eo ny vokatra avy eto Madagasikara eo amin'izay famokarana maneran-tany izay. Mitombo hatrany ankilany ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, izany hoe raha toka manodidina $50 teo eo ny kilao ny taona 2014 sy 2013. Taty amin'ny taona 2014 tafiakatra manodidina ny $500 ny kilaon'izany. Fa raha toka tsy mbola voavaly amin'ny ampahany manontolo ny fitakiany ny mpivarotra eny amin'ny tsena Anosibe mivoaka tsikelikely ny raha figazana ataon'ny commune Antananarivo renivohitra araka ny fitarainana maro eny an-toerana miantarandrianarivo. Nakatona tao anatin'ny herinandro maro ity WC public eto amin'ny tsenany Anosibe ity. Antony rany fanazavana ny tsy fanarahan'izany fenitra. Ho any mitantana ity WC public ity anefa tsy mitombo ny filazan'ny commune Antananarivo io ary nambarany fa misy ambadika hafa ny fanagazan'izany. Zaho zany mitantana an'ireto WC public anankiroa reto amin'ny Teva reto. Ohatriny hoe nalaina kely fotsiny le izy. Raha miteny zany zareo tamin'ny voalohany tsy mety mahazo fera io. Dia efa nanolo an'le izy dia soloina le izy dia tsy nekendry zareo. Dia rehefa tsy nanaiky izany hoe tonga dia akatony dia vidiana ny gadanata ato an-tsena tato zany hoe tonga dia akatony. Zao zany izao tonga dia mipotra tsikelikely zany mipotra ho azy le izy fa efa namidiny zareo zany. Lafiny zareo tamin'olona zany le izy hoe le ray ry zany lafiny dia ty ray ty koa efa lafiny efa manamboatra efa mandoko maninona izy zao le olona nefa atsika inona tokony hoe mba mitaraina aminareo ambaratonga maefa zany hoe inona tena inona mahatonga zany hoe maninona nefa ny contrat 10 taona mbola tsy maty 3 taona sy tapa zay vitako 10 taona l'izy nefa dia efa zao ataony zareo forcé zao fotsiny le izy dia mikasika ny raharaha fitakiana ny fandravana ny fodrafitrasa natsangan'ny commune Antananarivo kosa. Nanambara ireo mpanao fihetsiketsehana fa hiandry ampitoniana ny fandravan'ny commune izany izy ireo. Nanamafy kosa fa tsy anaiky hatramin'ny farany fitohizany asa. Ny préfecture de police dia efa nanaritra taratasy ara-dalàna zany fa tsy mitohy intsony aloha ny asa. Zany hoe ny dinitenena zay zany tsy mandeha intsony ny fanohizana an'izao asa izao. Ka raha ohatra nefa mini zany ny ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny ao amin'ny ny tomponarika amin'izao zavatra zao ka mbola miverina miasa eto indray dia misy fitakiana ao ataona indray amin'izay fotoana izay maninona ny hoe ato le izy nefa mbola misy miasa indray dia zay vao miverina amin'ny tolona. Fa raha ohatra zany ka hoe
efa tsy mitotso ny tolona dia fitakiana dia fandravana tanteraka an'izao zay tsy andraikitray fandraikitra zareo amin'ny commune Antananarivo renivohitra satria izy nandrafitra zao izy tanareo zao tsisy voakasokasoka nentan'zareo dia miato zany noho ny tolona zay ataonay inona ny antony betsaka mifantoantika rehefa zavatra ohatr' zao zany hoe mba tsy sinony hoe torotoroka zay atao amin'ny repotolona zany rehefa aveo nangataka ny mpitondra fanjakana sy ny eo anivon'Biancoa nokatra fanadihadiana lalina amin'ny asa fanorenana eto amin'ny parkina ny tsena ireo mpivarotra. Misy tsy mazava ho izy ireo ny fahazona manorina tahaka izao ary tsy mazava ihany koa ny lalana lehan'ny vola alain'ny commune amin'ireo mpivarotra ny karakarana ny tsena izay tsy nisy na tsy tantaratra akory. Toerana maro ratsy no namidin'ny commune tato anatin'ny taona maro izay. Izan'izany ny parkina navadika ho tsena eo Analakely. Maro ireo trano tsy tokony orina eny amoron-dalana, tsy misy fanaraha-maso, tsy misy fanasaziana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny fifindramonina eto Madagasikara. Eo ihany koa ny andraisantsika vahiny avy ao amin'ny troupe Jeannette rehefa avy eo. Seconde miantso tellement miaraka mora 500 mahazo entre 10 ariary 20 SMS sy na 20 mégaoctets internet en vidiny 10 ariary mondy sy ndriny dièse 322 étoile 20 dièse. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh, Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Mivela eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Miovaova manaraka ny vanim-potoana ny fifindramonina teto Madagasikara. Mizara vanim-potoana aroa mazava tsara izany raha ny fanazavana azo Michel Ranardzo. Fifindrana trano fonenana na fifindramonina amin'ny ankapobeny, faritana tahaka ny fialana amin'ny toerana iray sy trano iray ary mifindra amin'ny toerana sy trano hafa. Raha ny fanazavana tamin'ny fotoanan'ny Taolo taloha dia tsy nisy ny antsoina hoe fifindran-toerana honenana izany. Talohan'ny ataontsika hoe talohan'ny taonjato faha 20 talohan'ny fiandohan'ny faha 20 zany ataontsika tany amin'ny 500 sy 700 tany mihoatra makany dia tsy ny any an-tanàna ny olona zany any an-tanàna ny olona ampianana an-tanàna dia manana tany dia manorina trano daholo. Nanana trano daholo zany ny olona na trano bongo zany tsy manana manitra zany dia trano bongo no ataony. Ny endriky ny trano angamba mety mahasamihafa, sasany lehibe, sasany kelikely. Fa ny hoe ny findratrano tsy nisy findratrano zany manao trano daholo ny olona. Rehefa tanora ny rehefa zatovo zany rehefa tonga fotoana hoe anambadiana dia manao trano, ny lehilahy indrindra dia ny vehivavy manaraka ny vadiny zany. Fa eo tanàna ihany moa tsy inona matetika fanakaikikaiky eo le izy. Niova avokoa anefa ny fomba nanatanterahana izany rehefa nisy ny tanan-dehibe, niverina nitady tany ny ankamaroan'ny malagasy ary ny findra-monina sy ny findra-toerana honenana arabaky teny. Rehefa nanomboka ny orona ny tanan-dehibe, zany hoe naka ny fonenana ny olona nakany amin'ny tanan-dehibe ataontsika hoe manomboka eo amin'ny 700 sy 700 dia nanomboka rehefa tonga amin'ireny toerana ireny tsy maintsy miperaka trano tsy inona. Dia eo ny voatery manofa trano satria rehefa manomboka nampiasa vola koa zany, manomboka mampiasa vola ka tsy misy toerana tsy maintsy nitady fomba hipetrahana zany dia nitady trano dia nanomboka nanofa trano ny olona noho ny fivelomana zany satria mifindra izany fifindrana ny tanan-dehibe ny fivelomana. Rehefa maro ny olona metery ny tany, lafo ny tany raha hividy tany ianao ary raha mividy tany izy ianao ka hanamboatra trano koa dia lafo be ihany koa ka tsy maharaka an'izany taony ny olona. Dia teo nanomboka nanofa trano hoe nidiniditra zany hoe fanofana trano zany
dia mitoy amintsika ankehitriny moa maika misarotra ilay izy ry. Raha ny fanazavana dia arakaraka ny amaroan'ny olona ny mahasarotra ny fitadiavana toerana sy trano nenana eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fotoanan'ny maintany, fotoana mahabetsaka ny fifindrana trano eto an-drenivohitra. Miankina betsaka amin'ny fahalaviran'ny toerana ifindrana sy ny fahabetsahan'ny entana moa tanterina amin'ny ankapobeny ny sarany izany. Miselarana ary zona trano. Manomboka ny volana Jona hatramin'ny volana Oktobra, fotoana voalaza fa mahabetsaka ny fifindran-trano eto an-drenivohitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tsy mifidy fotoana intsony zany ary miankina betsaka amin'ny fahalaviran'ny toerana ifindrana ny sarany. Raha zao izy tokony handefa efa tsy tena tsisy tsy loatra. Izao maintany zao izy tokony handeha mitsy izy zao. Fa tena tsisy asa izy am'izay. Arakaraky ny lalana moa arakaraky ny entana. Fotatra amin'ny amboteasy. Tsy mifidy zay fa afaka mivoaka manodidina Antananarivo. Arakaraky ny lalana. Sisa mila farany. Arakaraky ny lalana tena eto makongo manga kely mety ny alina eninalina. Arakaraky izay mahatonga izy lafolafo raha mifindra trano. Arakaraky ny entana. Ankoatra ny fahalaviran'ny toerana, manova ny saran'ny fitaterana ny entana rehefa mifindra trano ny tônage na ny fetra azon'ny fiara iray taterina. Arakaraky ny tônage ny tôbily. Arakaraky ny toy zao ohatra ny 809. Toy zao 809 misy 410 misy 508 arakaraky izay. Tônage. Tônage zany samy enao ka enao tokona tôbily na fasoa. Ohatra zay makentana makany manga kely 200 000 ohatra. Dia miantoka gasoaly anao mety 75 000 ohatra. Amin'ny ankapobeny raha ny fanadinana atao dia manodidina ny 5 alina ariary ny mora indrindra amin'ny saran'ny fitaterana entana rehefa mifindra trano, indray na indroa miverina. 5 ariary kosa ny mora indrindra ho an'ireo kalesa na ny sarety izay mety miverina in-5 na in-9. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fandriamatoa Tsiory. Ravalson zay solitena ny torobo zany eto miarabanao tonga so eto amin'ny plateauan'ny Kolo TV fantaninina napetrako aminao voalohany hoe araky entsika teo hoe torobo zany eto mianka tanteraka anatin'ny tontolon'ny teatra zany tsika afaka lazalaizanao misimisy hoe mahakasika zany hoe torobo zanety zany. Miarabanao dia miaraban'ny mpijery rehetra. Ny torobo zanety forona tamin'ny tany amin'ny taona 1929 729. Rehefa nifanena zany Madame Janety sy Andry Naratinarivo mpitendry dia nanangana an'io torobo io zareo manao ny teatra klasika malagasy. Ina moa ny atao hoe teatra klasika malagasy? Ny teatra klasika malagasy dia tantara fisehatra ravana hira ao anatiny ary misy anatra tsoahana ny amin'ny farany. Zay zany ny atao hoe zay zany no teatra lalaovin'ny torobo zanety. Nandritra an'izay nanomboka tamin'ny 1929 zay hatramin'izao mbola mijoro ny torobo zanety. Zany hoe raha manao kajikajy isika dia feno 70 taona ny torobo zanety amin'ity taona 2024 ity. Misy ave fanamariana taonareo amin'izay hoe 70 taona zay. Eo indrindra isika. Misy tokoa ny fanamariana ary manana programma mavesabesatra kely ihany ny torobo zanety anamarika an'ity fa 70 taona ity fa ataoko ngamba fa tsara mariana zany 70 taona zany. Afaka velabelarinao ary hoe mahakasika an'izay hoe fanamariana hoe mavesabesatra ny lazanao toy izay. Ny voalohany aloha tena fa akaiky dia akaiky amin'ny zoma zao misy ny tantara fisehatra Voromailala ho lalaovin'ny torobo zanety ao amin'ny studio Arena Ivandry. Natokana izy io zay mbola tsy dia mbola fanaon'ny torobo zay hatramin'izay hoe zarazaraina mpijery. Ka amin'ity indray mitoraka ity zany zay misy le hoe mavesabesatra le programma. Misy ny mpijery misy natokanay fampisehoana ho an'ny VIP zay ho tanterahinay ao amin'io studio Arena io zany amin'ny zoma ho avy zao manomboka amin'ny 7 arivo io 9 août. Ny manarak'izay dia ny torobo zanety moa miara-miasa amin'ny Alliance Française Tananarivo, ny Alliance Française zany nandritry ny teo amin'ny 9 taona teo zay ka manana anjara fotoana zay amin'ny 25 juin indray milalao an'io Voromailala io ihany ao amin'ny AFT zany tsy andavamamba.
dia ny aorianan'izay dia misy ny fifaninanana ankira izay hira nahafantarana an'ny troupe Jeannette. Hira n'Andrianaratianarivo ao koa moa zany misy an'ny hira samby gitara mpamorokira tao misy hira nakarabena Manatsoa ihany irainao sy ohatran'izay. Dia anao an'io fifaninanana io zay mba ahafantaranay hoe hatraiza marina ny fahalalan'ny olona ty kolotsaina malagasy anankiray ity satria kolotsaina malagasy ny teatra. Ary ahafantaranay koa hoe hatraiza ny ahafantaran'ny olona ny troupe Jeannette sy Andrianaratianarivo sy ny hiran'ny troupe Jeannette. Dia mitatra ihany tsika misy koa mieritreritra koa zay anao fampisehoana any amin'ny faritany. Io mantsy tsy amin'ny maha-kolotsaina malagasy azy tsy atsika Antananarivo irery ihany fa ho an'ny malagasy. Dia ao koa ny tena fanentanana lehibe indrindra tena tianay ho ampidina tena tianay voizina amin'ity faminamariana ity dia ny fisarihana ny tanora. Satria ny olona zay mieritreritra hoe troupe Jeannette efa 70 taona dia mieritreritra koa hoe antitra be zany zavatra zany. Nefa za zao anisan'ny mpisehatra ao anatin'ny troupe Jeannette. Efa metanora zany ary tian'ny tanora io zavatra io fa mila fantatra, mila hitan'ilay tanora ka mieritreritra koa zay hanao fampisehoana ho an'ny tanora fotsiny, ho an'ny mpianatra zany ohatran'izany. Dia ho farananay amina déjeuner na gala théâtral le fanamariana. Zay zany ny programme troupe Jeannette amin'ity taona ity miafara amin'ny manomboka amin'ity volana août miafara amin'ny juin amin'ny 2020 any. Zay juin 2020 zany ny farana ny fanamariana 70 taona. Ny amarana paranantsika anazy kosa ary misy zany vina ankoatran'ireo efa lazainareo ireo, misy koa hoe vina ho an'ny hoe olona hoe te hoe milina amin'izany hoe teatra zany. Ia, izay indrindra no antony nanaovanay an'ity anankiray programme anankiray ity hoe misy fifaninanana. Tena hoe hiantsoana afaka hiantsoana mpikambana raha ohatra ka misy lina ahafahanay koa mampita zavatra any amin'ny olona zany hoe misy an'izao misy an'izao kolotsaina zao afaka atao. Ny vina anankiray koa dia eo anisan'ny manavao zay, manavao ny resaka teatra mijanona amin'ny teatra azy ihany izy fa mba manaraka ny toetrandro, manaraka ny mampiasa teknôlôjia sy ohatran'izany. Amaranantsika anazy ary misy ary ny teny fanentanana farany ho apetraka ao anao zay solontenan'ny troupe Jeannette. Ia, ny fanentanana zany dia manentana antsika ho avy hanotrona ary hanampy tosika ny teatra malagasy, hanampy tosika ny troupe Jeannette mampita ny kolotsaina. Dia ao anatin'ireo programme rehetrarehetra ireo zany misy azony tsirairay tongavana hoe mety afaka ve za tonga amin'le VIP dia tongava raisina tanandroa, afaka ve za amin'le any amin'ny alliance amin'ny 2020 volana dia tongava koa. Raha afaka tonga amin'ireny izy rehetrarehetra moa dia vao maika tsara. Dia aeto dia araroto kely miara-miasa amin'ny Telma zao ny troupe Jeannette dia efa misy ny fomba fanjifana karatra amin'ny alalan'ny emivola. Zay zany ny zavatra anisan'ny vaovao koa nataon'ny troupe zany zao. Afaka tenenao ve zay laharana zay ho an'ny mpijery antsika? Ny laharana tarby zany zay ahafana manjifa ny karatra dia ny 034 05 134 33. Very kely 034 05 034 33. Emivola amin'ny emivola no andefasana ny vidanana an'ilay karatra dia tonga dia voaray ao mombamomba ny mpanjifa zany dia raisina any amin'ny arena ao amin'ny studio arena ny karatra amin'ny andron'ny fampisehoana. Ankasitrahana ireo nitondrareo fanazavana mahakasika an'izay hoe fanamariana ny fa 70 taona ny troupe Jeannette zay. Dia misaotra indrindra ny Kolo TV nandray an'ny troupe Jeannette. Dia zay namarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko.
Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, le 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.